Telo volana tamin'ny 4 mai natongavako teto fonjany Anjakandriana. Ato aho zany tato vao tonga dia tato amin'ity chambre ity tena narary. Nahazo fitsaboana nomboka tamin'ny 7 mai niakatra tany Antananarivo zay dia miverina indray zay tamin'ny 13 mai teo dia efa milamina fahasalamana moa zany satria tena zava-dehibe no nangatahana tamin'ny fitondram-panjakana ny hoe afaka mba mitsapo-tena ve satria zola izy dia azo soamantsara nahazo autorisation indroa madame CE no mikarakara n'ilay izy niaraka tamin'ny avokatoko zany azahoana n'ilay autorisation au niveau ny juge d'instruction sy ny PG ny PAC satria za moa hatramin'izao dia mbola prévenu 6 mois no nidirako amponjana nanomboka tamin'ny 15 novembre 2025 zany hoe enim-bolana rapitso dia ny traitement aloha zany humainement parlant milamina ny réglementation aty anatin'ny fonja dia voafaritry ny lalàna 2016 013 raha tsy diso du 15 janvier 2013 dia mazava 2016 azafady dia isan'ny misitraka an'izany ny tenako zany aloha zany mitokana ny lakoziako matory tsara. Lohevitra vitsivitsy no raisitsika mba ho resahana amin'ity an'io ity betsaka ny totsika hoe afaka fampizarana anaovana famangafakana tsotrotra ihany koa satria maraina moa ny andro dia tsy dia tena mila zavatra tena hoe mavesatra be fa taridresaka karazana fanokafam-bavony mba anaitaitra ny saina sy ny fo amam-panahy ihany koa manoloana ny fiainan'ankapoben'ny firenena ny firenena moa zany dia be dia be ao mandrafitra azy kasika ny lafin'ny totsika hoe trangam-piarahamonina fiainam-piarahamonina ny lafin'ny toe-karena sosialy zany ny politika indrindraindrindra resantsika eo nikasika ny amin'ny FFKM sy ny ataontsika hoe antro farany amaranana ny fihaonam-be resantsika eo ihany koa ny mikasika ny lafin'ny sosialy fa nisy ny tranga misoana anivan'ny fiarahamonina nefa mahakasika ny firenena ihany koa fa nomboantsika kely azy aloha amin'ny lafin'ny sport ihany sport dia tatoato hita hoe mandalindalo fahasahiranana ny tontolon'ny baolina kitra io zany ny tontolon'ny baolina kitra amin'ny ankapobeny dia raha ny zavatra misy ohatra zao tamin'ilay lalao farany tamin'ny ampahafadalana iny baolina kitra izay niaonan'ny miaramila sy zaro amin'ny ekipan'ny Andorano fotsiny ny CFFA zany dia nisy lalao tsy vita tamin'ny farany herinandro iny ny olana dia tany amin'ny resaka hoe penalty sa tsy penalty dia nanapa-kevitra moa zany ny komision namsahana ny lafin'ny ataontsika hoe fitsipifezana sy ny sisa dia hoe averina amin'ity an'io ty rehefa avy eo ny lalao tapitra teo amin'ny fahavalo amin'ny 70 minitra teo moa zany ny lalao tamin'ny farana nahatsahatra moa fa tsy hoe tapitra nahatsahatra teo amin'ny fahavalo amin'ny 70 minitra rehefa nisy ny ataontsika hoe tsy fifankazoakevitra tamin'ilay resaka hoe fanomezana penalty na tsy penalty ho an'ny CFFA zany manoloana ny miaramila dia tsy nanaiky fa hoe nisy karazana simulation tao anatin'le izy dia io zany hoe ho averina an'io ny lalao dia nisy fepetrany amin'ny hoe toizana eo amin'ny fahavalo amin'ny 70 minitra zany ary matomboka amin'ny fandakana penalty naneo fanio-kevitra keo ny zareo teo anivon'ny miaramila fa lavin'izy ireo ny amin'ny hoe anombohana ny lalao amin'ny daka penalty fa raha tomboka zany izy dia manomboka amin'io ny tsara ny lalao io ary dia misotra amin'le 12 minitra farany zany ary lalao tsy azon'ny rehetra atrehana moa zany io fa dia karazana huis clos vahaolana ray zay vahaolana faharoa satria lalao mandroso miverina moa zany izy ity dia misy vahaolana ray ihany koa narosony teo amin'izareo teo anivon'ny miaramila ny amin'ny hoe averina amin'ny aotra zany satria ny saraka roa moa zany tamin'io teo fampitsarana ny lalao io dia hoe averina tsisy lalao mandroso miverina zany fa zay tafavoaka mandresa karazana hoe élimination directe zany lalao ray no atao dia ho iteo moa zany rehefa avy eo ny amin'ny eo tanteraka sa tsy tanteraka ny famerenana ny fanoizana ny lalaon'ny CFFA sy ny COSFA zany zay tanterahana etsy amin'ny kianjan'ny LGCO plus etsy amin'ny bypass zany manandonina bypass zay miendrika isehoany anankiray amin'ny lafiny ataontsika hoe ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara
amin'le tsy fahasalamany ihany amin'ny ankapobeny. Mila fanarenana io ary sationany fotsiny io araka nambara teo fa misehatra hafa ihany koa dia ahitana sy hitarafana n'izany. Manantena sy mino ny petit baolina kitra fa hita vahaolana mikasika hiravina moa zany ny olana, satria ny baolina kitra ihany koa dia tokony isiany resaka fair play ao anatin'le izy kanefa ihany koa tokony anjakany hoe misy ny lalao tena madio. Ho asitsika faingkely aloha ry teknisianina dia hiditra amin'ny aloha hevitra voalohany sika. Ny zavatra mba ho resantsika kely amin'ity anio ity satria resana foana moa mikasika ny fanavozana ao anatin'izany rehetrarehetra izany mba ataontsika hoe ho arifana ho fisorohana ny trangan-javatra samihafa izay mikiky ny toekarena ny ataontsika hoe ny raharaham-panjakana tamin'ny ankapobeny teto Madagasikara. Dia nyraisintsika le izy hoe fisolokina zany miseho amin'ny endriny maro io ary ny fatiantoko ateraka le izy dia tena tsy tanono raha ohatra ka zay no mahavitina azy. Nanaitra ohatra le tranga anankiray ataontsika hoe anombohana an'le izy. Ny tranga anankiray tetsa tany fotsy, tetsa vakinakaratra zany. Iny le tranga nisy. Dia resaka fahasalamana. Inona le fahasalamana? Dia hoe nisy tovovavy kely 15 taona tratry ny areti-nify dia nanantona mpitsabo nify. Dia nisy tokoa zany tao amin'le toerana ny fa mety manana ny tsy teny angamba hoe lazany fa efa fantatra fa manao an'izany asa na mpitsabo nify na dentista izany. Dia tonga tamin'ny fanisorana ny nifin'ilay tovovavy kely zany. Dia afaka le nify, nanonotra le izy, teraka aretina, dia napalahelo fa naningotra ny ainy le tovovavy kely 12 taona le raharaha. Dia teo zany vao nitatra ny fandehan-davitra hoe fahoana ina noseo, dia tao anatin'izany ny fantatra fa olona tsy niofana ho mpitsabo nify na toy ny hoe dentista itony no nsahana ny raharaha. Dia teo anatin'ny fikaroa amina ihany zany no ahafantarana fa mari-pahaizana CEPE no ananan'ilay olona nanam-pahasahiana na niseho mba tsy ilazana zany hoe misolokina misandoka au dentiste. Dia zay eritrereto amin'izany hoe CEPE lasa dentiste nanala nifin'olona niteraka fahafatesana. Tsy trangana raha io fa misy endrika samihafa. Misy teny frantsay moa misy an'le hoe charlatan any ambanivohitra any hoe dokotera. Any ambanivohitra moa zany tsy dia tena misy avahany loatra ny hoe mpitsabo mpanampy io na ohatra hoe sage-femme io na infirmier io na tena hoe dokotera le navita fianarana 9 taona teny amin'ny Katso. Fa dokotera daholo io any ambanivohitra any. Dia tsy vitsy ihany koa zany manao an'io zao moa vanim-potoanan'ny ririnina zao. Dia vanim-potoanan'ny famoran-jaza ihany koa. Dia mifangaro io rehetrarehetra io ka zay indrindra no safidinan'ity resaka hoe mpisandoka fisoloko ity. Eo sehatra ny fahasalamana dia ahitana an'izany. Dia manana didy, manana andraikitra ny tsisy afa-miala na ny olom-pirenena io eny amin'ny fokotany na ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny fanamarinana ny mahara-dalàna an'ireny sehatra ireny. Resaka fahasalamana fotsiny zany resantsika izany aloha fa misehatra hafa ihany koa hoe tena manana an'ilay fahalalana hanao an'io asa io tokoa ve le olona, satria tena misy manangana ireny hoe cabinet kely. Iny moa le cabinet le hoe toerana fandraisana marary fitiliana dia aretina zany sy manao ny fitsaboana dia manao prescription mihitsy manoratra, manao ny ordonnance sy ny sisa. Dia mila marinina zany io.
Ny manana ny marany moa efa teo sitrana aingana. Afatsika kely zany reo le midododo mandeha amin'ireo ataontsika hoe manao le fitsaboana nentim-paharazana. Fa iny ihany koa dia mbola misy lalàna fehany ireny, ary misy amin'ny fitsaboana nentim-paharazana dia tokony manana lalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Dia misy laharana mihitsy io laharam-pandroana hoe ity ra ihany ity dia voasoratra marina ao anatin'ny registre ny ataontsika hoe mpitsabo nentim-paharazana mahazo lalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Fa aty amin'ny resam-pitsaboana hoe amin'ny koa ny ankapobeny amin'ireny ataontsika hoe misy ordonnance na taratasy-panafodina any amin'ny carnet, ny fitomboka dia tokony nisy laharam-pandroana mazava amin'ny numéro any amin'ny ordre des médecins zany. Zay zany aloha mba karazana hoe atsipy sy torohevitra ihany ho atsika le fianakaviana manana ny tsy salama, fa ndray ho mety n'le hoe entin'ny fahamaizana amin'ny hoe te ho salama manoloana ny aretina mahazo ny mety menaky ny aina na ny olona akaiky na fianakaviana na toy zany, dia tsy de manana le réflexe fa de mandeha fotsiny fa atony efa mahazatra, atony efa fitondra ny fianakaviana sindrisa kanefa l'izy olona tsy qualifié amin'izany akory. De zay zany l'izy hoe manana afaka manana andraikitra tandrify azy ihany koa ny olom-pirenena amin'ny fanamarinana hoe tena misoratra marina ve anatin'ny ordre de médecin amin'ireo ataontsika hoe fitomboka dia mipitaka amin'ny ordonnance na amin'ny carnet. Faharoa, eo amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia mino sika fa manana rafitra na sapan-draharaha manao an'izany ataontsika hoe fanamarinana amin'ireny, satria dia mba valoza ny vahoaka raha ohatra ka hoe ireny ny sanatria mameno ny any ambanivohitra ny fahasalamam-bahoaka ny resahany eto, ary ny fahasalamana zany dia miantoka zavatra maro amin'ny lafiny tentsika hoe asa fanorenana ny amin'ny ataontsika hoe fitombon'ny hery fanorenana mba ahafahana miatrika ny asa. Dia misy fiantraikana any amin'ny lafiny tatsika fiarina sy famokarana zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka olombelona na olom-pirenena marefo avokany ataontsika hoe mety tandrefaka na tsy fampino ny fanaraha-maso ataony eo anivon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera zany, satria resaka fahasalamana ny resahany eo. Tsy io ihany fa ny resaka fisolokiana dia miseho amin'ny endriny maro, de tsy resahana intsony fa zavatra fantranga ary mitateriny vaovao ofisialy ohatra hoe misy mpandrarahany fonja mitondra grady na tsy nanaovan'ny dingana akory ao anatin'ny fahazahoana zany grady zany, fa miambozona gradina generaly izy kanefa kay tsy zany, fa hita ihany moa zany izy no tatioriana kanefa ny dégâts nataony nandritry ny fotoana nitondrany zany gradina generaly kitana zany teny atsorona zany dia nanahirana dia nanahirana, satria lasa nanaovana ataontsika hoe tsindry amin'ny endriny samihafa. Efa nandraisan'ny tompona andraikitra teo andreo fandrarana amin'ny fonjafepetra moa zany olona izany, fa tsy io ihany fa zay fa nresaka tamin'ny fahasalamana io zany dia aty amin'ny resaka fandrarana amin'ny fonja fa misy hafa ihany koa isehoany zany resaka ataontsika hoe fisandohana na fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa. Resaka amin'ny fitandrona ny filaminana dia tsy vitsy ihany koa ny mpisoloky sy mpisandoka ho mpitandro ny filaminana anaovana tony hoe extorsion de fonds, anaovana fanerena olona hanome vola na ihany koa hoe matafiditra olona tsy nany areo dia efa manana endrika kolikoly ihany koa le izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia eo zany ilay tsy maintsy anaovantsika karazana hoe manao interpellation ihany kasika andreo rafitra samihafa, ary zany indrindra mety hoe tena manao ny asa amin'ireo rafitra mpanara-maso indrindra satria eo amin'ny lafiny ara-baritra ohatra ny resaka fisolokiana sy ny resaka fisandohana be dehibe ary miteraka fatiantoka ho an'ny mpanjify zany. Dia manao an'izany ihany koa reo ataontsika hoe mpiarona zon'ny mpanjifa amin'ny fanaraha-maso amin'ireny endrika ataontsika hoe fisolokiana maro samihafa zay miseho zay miteraka fatiantoka ho an'ny mpanjifa ireny. Dia eo amin'ny raha raha-mpanjakana amin'ny famoaham-bola amin'ny ankapobeny dia tsy resahana intsony, satria dia manana endrika kolikoly zay, ary eo le mahatonga an'leo ireo karazana organe de contrôle na rafitra mpanara-maso amin'ny sehatra samihafa, misy maromaro ihany izy ireo ve tena mahavita tsaka sy andavan'ny asany, satria miafina ao anaty hoe tsy ampy olona, tsy ampy fitaovana, tsy ampy anzatsy, dia lasa ohatran'ny hoe mizaka ny tsedy ireny ny fahavoaka ny fatiantoka lehibe ho an'ny fanjakana raha akoatra ny fahavoazana zay aterany miteraka le préjudice any amin'ny ataontsika hoe orinasa ny fiarahamonina ny olon-tsotra sy ny sisa dia
mipetraka zany de ireny moa efa raha nitatitra zay nataony tao amin'ny cour de compte reny de endrika ny sehoany vokatra zany daholo mety misy fisandohana ao ambadika izy fa mambola tsy araraky ny tokony ho izy amin'ny resaka finance publique sy ny sisa dia vola afatrany amin'ny 3811 zany hoe manodididina ny 4,000 miliara manjavonjavona fotsiny ny volam-bahoaka ny volam-panjakana zany efa tokony hahavitana zavatra maro amin'ny resaka ataontsika hoe na filana fototra amin'ny vahoaka zany na anaovana fotodrafitrasa ihany koa amin'le hoe tombontsoa imbonana dia satria na fotsiny zany resahantsika zany manina izy andresahany resahana izy amin'izao fotoana zao satria tsika dia tafiditra ao anatin'le hoe iomanana amin'ity resaka fikaonantom-pireneny ity hoe ahoana no andaminana an'ireny satria araka ny nambara teo amin'ny sehatry ny fampianarana dia misy an'ireny hoe misandoka ho mpampianatra nefa ny tsy qualifié ao amin'izany akory satria misy fepetrany reo karazana hoe antotaratasy ohatran'ny hoe karazana certificat ohatran'ny hoe ahafahana mampianatra certificat moa sa autorisation d'enseigner le filazan'le izy fa misy an'izany fa tsy betsaka manao an'izany asa fampianarana zany tsy manana an'izany akory any amin'ny toerana samy hafa any ny fampianarana tsy vitan'ny fanjakana rery fa misehatra tsy miankina ihany koa de betsaka ny manao an'le izy mba tsy lazana hoe tena misandoka ho anao an'le asa nefa tsy manana an'ilay fahazahoan-dalana anao an'le izy akory de zay zany no resahana hoe ao anatin'izao fotoana anaovana an'le ataontsika hoe fikaonan-doha zao dia betsaka ny zavatra mila arenina mila fitsaboana mila fanafana mihitsy mba tsy verimberena zany satria zany de mikika ary miteraka hoe fahalovana ary le fahalovana zany de io ny vokadratsy aterany amin'izao fotoana zao mahazo ny firenena zao tsy ho tany sana lava tsony fa de fa io izy ataontsika fitipitina ihany iny fa tamin'ny akapobeany zany de hoe ty resaka fisandohana na fisolokiny ity dia manana didy sy manana ndraikitra ihany aloha ny olo-pirenena satria misy mahalala ihany inge ndresahana fitsaboana moa nisy ndresantsika teo amin'ny resaka fitondrona amin'ny filaminana any amin'ny resaka tontolon'ny fampianarana amin'ny sehatry ny arabaritra ny fiakarena zany samy mendrika sehoan'izany fa fatapatatra ihany reny ny anivon'ny fiarahamonina fa isika ihany keo de tsy manana le fahasahiana hitoroka mety antony samihafa hoe sao de fitoerany raminy sao de misy miteraka hoe fanalambaraka ka sao de zay indray kanefa le fitraikany izy dia goavana araka ny fanontany saina teo amin'le hoe tsy filazana tsy fitorohana tsy fampahafantarana fisiny zany eo ihany koa reo rafitra zay efa natokana ao amin'izay fanaraha-maso zay hoe tena manao ny asany ara tokony hoe samy miafina ao ambadika hoe tsy fahampiana olona sy tsy fahampiana fitaovana tsy fahampiana vola hoentina manatanteraka ny asa de fa voazana tsy roa amatany no aterany eo ihany koa ny amin'ny hoe raha ty amin'ny lafindreo misy karazany fikambanana mijoro natao hiaro sy ny sisa reny de hoe tena manao ny asany ihany koa izy reny sa natao azahoana fa matsimbola fotsiny ao anatin'ilay antom-pisiny iresaka zavatra hafa tsika rehefa avy eo fanaraka dokam-barotra kely aloha nefa aorian'izay koa de fa afaka mandray ny antso avy hatrany